Lafim-baovao manasongadina ny sehatra politika mbola eny amin'ny CCI vato eny avokoa amin'izao fotoana izao ny mason'ny mpanara-baovao amin'izao fotoana izao mahakasika indrindra ny fanatanterahana ilay fiaonam-be ho an'ny fampiavana-pirenena karakarain'ny FFKM raha toa araka ny fantoka tamin'ny fametrahana ny fototry ny fampiavana-pirenena dia ilay antsotsika hoe 4F ary ny fomba fiasa ao anatin'ny 5 andro isin'ity dinika nasionaly ity ny fandaharam-potoana tamin'ny andron'ny omaly tamin'ity andro-androany ity kosa zany dia fantatra faniditra tamin'ny asam-bomery ireo mpivory teny anivon'izay CCI ivato izay. Tamin'ity andro faharoa ity dia niditra tamin'ny asam-bomery ampandray anjara amin'ny fiaonam-be ho an'ny fampiavana-pirenena izay karakarain'ny FFKM atanterahana eny amin'ny CCI ivato hijery ny lafiny sosialy, toe-karena ary politika amin'ny biraon'ny Voamera 10 araka ny fandaminana napetraky ny teo anivon'ny FFKM. Ny Voamera tsirairay misy 10 isany dia mitovy daholo ny zavatra dinihany, zavatra telo: lafiny sosialy, lafiny ekonomia, lafiny fanabeazana, lafiny politika. Ireo zany mety misy moa zavatra hafa ihany koa zany mifamatona amin'ireo fa nezahana any daholo. Ny zavatra hoe sany ireny Voamera ireny dia tsy misy zavatra hoe vaovao fa natambatra daholo izay feikevitra tamin'ny 312 tamin'ilay dinika santatra dia nytany amin'ny faritany ihany koa tamin'ny fiaonam-ben'ny faritra dia ny avy amin'ny filoham-pirenena 5 dia ho an'ny izay mbola foto-kevitra vaovao koa mbola hoentin'ilay mpizaika ilay voana monjy ity zany fa mba tsy nandray anjara tamin'ilay taloha. Dia io asam-bomery io zany mitohy izy io aloha hatramin'ny zoma dia manao fandravonana amin'izay ny amin'ny zoma ariva angamba no manao fandravonana amin'izay ao amin'ny fivoriam-be dia ny sabotsy moa araka ny efa fantatsika dia fitohizan'ny asa zany hoe ilay feikevitra rehetra voaray teto dia izany matolotra atrany amin'ny fomba ofizialy ny tompona ndraiky mpanjakana moa zany zao ireo no maefa ireo no manatanteraka ny asa dia atolotra asany itiny izy. Araka izany atolotra ny fitondram-panjakana amin'ny feikevitra tapaka mandritra io fiaonam-be nasionaly ho amin'ny fampiavana-pirenena izay karakarain'ny FFKM ary andraisan'ny hery velona samihafa eto amin'ny firenena anjara.